Ia amin'izao maraina any andidy Patekôty izao zany dia andeha hitsangatsangana any amin'ny party Atsinanana any izay io. Andeha amin'izao Ino raha io ziny? Ia, tobila ray moa mbola rasalany any Erinany fa somary mifandisy kely ny lalana dia mbola izay roa reto izao no tonga eto. Ity ny lalana ho alehanay ity io hitantsika miakatra any io. Amin'ny valo sasany any angamba zao samy ny firy lay samy valo. Ia, efa tonga aty toerana aty zany zay zao. Valo sasany latsaka dimy zao. Zao zany zay. Ia, andeha hanao fitaovam-pivavahana zany zay amin'izao zao hamonjy an'ity toerana malalaka ity. Terrena Jesus. Mandrosondrosy antsika ataoko fahaiza mijanonao andao aty aloha daholo fa tsy maheno an'le ary aloha ary afatindrindry.
Iya, mbola ten fandaminana moa izay am'izao mbola tsy misy. Iri. Aware. Vita ny fitaovam-pivavahana, izay fitaovam-pivavahana fohifohy dia zifana rahantsika tonga dia miditra amin'ny vokatra. Dia rehefa avy eo dia miditra amin'ny programa manaraka tsika. Ao misy fotoana malalaka, ao ny fampilalaovana ny ankizy, ao ny tanora hitarika azy, ao ny rehetrarehetra zany fa zifana rahantsika rehefa avy eo mifalao no amin'ny fitaovam-pivavahana isika sy amin'ny vokatra. Zay programa tsika rehetrarehetra fa tsy hoe za manao programa fa tsika menatavy ny programa. Saka toko esa mi mahazahoa fampinaretana mba azo ny fanahy masina tsika rehetrarehetra satria andro ny fanahy masina moa no nakala. Misaotra tsika rehetrarehetra manana fandavan-teny iray koa ho tonga ny titoeran'ity. Bebe zao ny vavaka tsy tonga ao sa mba tonga daholo na zareta vaovao. Efa feno ngamba Mbola misy tonga moa ny sasasasaka.
eo amin'ny vavady amin'ny sorana ary fiantany amin'ny fijerana isora azy mahakalazana anarana fa tsara Jehova ilay vavaka isika rehetra mitsimitsahatra miantso ny anaranao izahay eo Andriamanitra raisy ny zanakarany fanahy masonao satria Andriamanitra mpiavitiavana sady tendra fotokoa ianao ankehitriny izahay mianakafy dia tonga eto amin'izao toerana izao idera sy akalaza ary amin'ny voninahitra ny anaranao anatanteraka ny fantakanao angataka fitahiana aminao zahay da io izay rehetra ataona eto anio ho voninahitra ny anaranao sy ho fampifansoana ny fantakanao afaisy fitiavana sady tendra fotokoa aranao Jesosy nangatahana izany amen isika rehetra so dia mbola ataontsika ny hira faefatra saotra sy dera no asandratray dia mangataka Irana isakalazana manapinanao izay ohatananalay tovana kasanahy masy sao dia misaotanandray izay tomasamy tatanao tika sapinay dia mba hantehan'izay angatako anao fa nanino masina ka tananaiky aminay zay tanatoto anay ka sisy arety izay ka sambory efa olona voafidinao zay dia angatako anao fa tanam-pareta amizay fanampanasakarahanao ao koa dia podimoa zay piasa antegna totoerana koa zay mbola antarana noi tatana si ari alta bageno samtaranten ya to kami nu sesna namnau berana ini ara kapal itu kita ting da bana kata kanau ya kara na to bana kata kara na ajena ka to ke ko mana kari jere to te kata na kita mala sakit se bana kalau la jene putte na kata kana na ma to la ya peda ko peda ta peda tera ka peda itu sama se sala Nalso sanggup kata Amen. Tuhan ni tundan ni raya magin tira ni papenarana watsika rehetra mbola wataontsika ny hira fahafalan -20 zato rifanay fanazava miandra ny andro sara androany Andriamanitra ka nanomananao ny fiarakodia dia tanteraka somatsara zany Andriamanitra ka tonga somatsara amin'izao toeran'izao zahay manambatra ny fomba ampananay amin'ny fidarana sy ny vavaka amin'ny anaranao maha-olombelanay Andriamanitra dia maro ny zavatra mifamafy amin'ny fiainanay ao ny tsara ao ny rasy rehetra Andriamanitra dia mbola irainay mangataka aminao ny ny hanofananao ny fahadisoanay rehetra Andriamanitra ary ny lapan'ny fanana masina hitoetra ao anatin'ny fony sy ny fananay eny Andriamanitra raha tafavorin'izao toerana malalaka izao zahay manatanteraka ny sombitsombony amin'ny fampianaranao mangataka ny fananao masina Andriamanitra anaraka dienay mandrakariva ary ny olo lalana anay indrindra fa nyteny izay ambara amin'irety mpanomponao ianao ny endrilena Andriamanitra ary ianao nanokotra ny fomba ampanany sirary avy sy ny mandoan'izany
eo natria ny voninahitry eny Andriamanitra rainao maro ny zavatra mbola tianao tanterana amin'ny toerana ity fa anao tompony programa letatra tiana vaniterevanao zany ny anarana mavonjy nakatran'izany amen. Ny teny soratra masina azy akatsika fampianarana fohy amin'izao fotoana izao dia voasoratra amin'ny Jaona toko 7:20. Jaona toko 7:20 diny andininy fa 4:30 sy ny 5:30. Ary faranana ao amin'ny Galatiana toko 9 diny andininy 4 hatramin'ny andininy 9. Jaona toko 7:20 diny andininy fa 5:30. Galatiana toko 9 diny andininy 4 ka farana amin'ny andininy 9. Rehefa samy nahita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Dito vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny, aoko tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Faoka ny olona rehetra samy izaha toetra ny asany avy dia samy mianana hafaliana mba hahafohy zavatsoa ho an'izay mampianatra. Ry ava-malalo amin'ny tompo, voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika rehetra no ny fitahiny sy fanambinany atsika nazahoana nampiray fo indray amin'ity toerana ity izay iraisantsika mivavaka ny toeran'Andriamanitra. Izao no tanteraka moa dia ny mivavaka izay nasandratra atsika tsirairay avy araka ny fandaharany rito ray aman-dreny izay mpitarika atsika amin'ny fiangonana mba hoe somary hitsangatsangana indray tsika haka rivotra mifandinika ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fiangonana izay misy atsika. Tanteraka sy lavorary tokoa izany. Raha maha olombelona nefa angamba atsika tsirairay dia efa nieritreritra halina hoe ahoana ty oran'andro be ity. Zavatra tsy maintsy sedraina zany eo amintsika mpianatry ny tompo. Fa ny vavaka atsika rehetrarehetra angamba atsika izao dia mino hoe na mbola misy herika tsikelikely azy. Na ny andro Pentekosta moa amintsika fifoazana amintsika mpianatry ny tompo dia fantatra hoe ny latsan'ny fanahy masina, fahatserovana ny latsan'ny fanahy masina raha izay. Ny fanahy masina io dia avy amin'Andriamanitra. Matoa zany tsika ary ohatran'izao dia mino tsika fa misy Andriamanitra. Ka na inona ny zavatra ataotsika dia izay no tonga tsika tsy maintsy hoe hidera hakalaza ny voninahitran'Andriamanitra vao afaka aminao izay zavatra izay. Ary ozy aty hoe izao mitateraka dia no mivalibavaka izay nasandratsika tamin'Andriamanitra nazahoantsika nyity fotoana androany ity. Rehefa tonga aty ary tsika dia mety misy manana eritreritra hoe hitsangatsangana. Tsy hitsangatsangana. Fa nao inona izao no tena hatonga antsika aty? Mivavaka ozy ny sasany. Hanao very. Atao inona moa ilay hery tovozana? Hanaovana inona izy io? Hiasa. Inona ilay asa? Be ilay asa. Vokatra. An'Andriamanitra sy an'Andriamanitra mofo. Sotra tompo. Ny asa izay atao dia asa hanompoana an'Andriamanitra. Dia misy fanampy nefa hanompoana ny mofo. Satria ny mofo sy ny fanahy dia tsy afa-misaraka rehetra. Araka ny tenintsika morbolatsika malagasy hoe ranoana ny nofo izy dia maninona ny fanahy? Tsy maintsy mifanampy ireo zavatra roa reto. Ka tsika izao tonga eto dia araka n'izay voalaza izay hoe sekoly lycée Hautouto. Izay fitiavana izay araka ny voalaza ny fampianarana hoe dia vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo. Misy teny ao amin'ny faraparany mampianatra ny tompo atsika. Dia raha tsika miaiky angamba mahalala fa izy moa ny mpampianatra atsika izao. Teniteny izy nampianatra ny soratra masina ny mpianana. Mianatra zany tsika izao mba mianatra ny zavatra ny tompo Jesosy. Ka eto ry avy malala ao amin'ny tompo tafavoreto tsika dia hanao mpianatra. Mbola mianatra fa mbola tsisy olona mahay eto. Sao dia efa mpampianatra rehefa misy mampianatra amin'ny lycée sy ny CEG sy ny EPP dia mahay. Mbola mpianatra daholo tsika rehetrarehetra izao.
na zay ray aman-dreny mpiandry rety mbola mianatra zahay ny amin'ny fampianarana izay vidianan'Andriamanitra ity. Ka etsika izany dia natateraka asa lehibe dia ny alalan'izany atao hoe vokatra ho fanohanana ny sekoly. Nisy ny fanentana natao fiangonana omaly izay nitenen'ny mpanompono manambara an'izany antom-pisian'ny sekoly fifoazana izany. Izy io tsy hoe ho rehareha, ohatra hoe ny antsika ao Nazareta dia hoe reharehan'ny Nazareta io zoara fahadimy io. Tsy rehareha le izy fa fitoriana ny tsara hamonjena ny olombelona rehetra. Tsy akanavaka ozy ny mpanentana mazy. Na vazahanao na malagasy ianao na aviaiza ny fiavianao iray ihany zany eo amin'ny tompony ny sekoly fifoazana izy. Zany fanjakan'Andriamanitra lehibe zany dia ny fananana an'ireo kely madinidinika ireo. Tomponatoko atsika mianakavy amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ary atao am-pitiavana ampanetsentena fa tsy sanatry irehany hoe zana vitabe. Raha io resaka fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vokatra io tanysaina mety ho lavalava fotoana fahitana zavatra kastasika ny fifoazana rehetrarehetra dia ny zavatra mahatsikaiky anefa dia izao ao anatin'ny fiarakodia izay nitianana ka manao ny hira fiderana ny fifoazana resy lahatra ny mpamily tany akazobe zao tamin'ny sabotsy filafinain'lefa mpamily mihitsy anay janony eto akazobe fa lavitra be any fa lalana camion any fa sy tonga na tomobily fa noho n'iny no lay hira mpiderana natao tao anatin'ny fiarakodia dia tsy nafo izy mahafinaritra be ozy meny hira nareo ka dia andao nareo fahaterina vaizandrao nareo manaraka dia hoe ny atanety be mazaza dia ilay voavasakosy indray ohatra mbola nareo tena mahafinaritra be mihitsy le hira nareo maro ozy ny fiangonana hita fa mbola tsy naheny hira ohatry ny hira fifoazana zay le hevitry ny fanahy masina zay fa itsika izao eto nanao fanjakan'Andriamanitra ary tam'lasa teo samy manana ny anjara manadify eo ny manandify ny reto mandreny mpiandry ao ny tanora ao ny sampana marina ia anatritra ratra zany zay sady anao anatin'ny vokatra amin'ny Pentecoste.
ny mama pastora Anao vokatra zany zay zao a. Ay mo ni lakay kitapon ti di. Tie. Hat. Hati. Tanako le salay mba varotra vokatra. Tani kasih, kursi gelato ftil. Já, focar já. Hanya cepat.
200 telo arivo. 200 telo arivo. Ito bavako. 200 telo arivo. Vai. 200 telo arivo. 2 de. Ramzo alcohol ko. 2 arivo. 2 arivo. Vai. Ati amil seri sa kanan. 2 arivo. Vai. Táxi 2 arivo. Táxi 2 arivo. Vai. 2 táxi 2 arivo. 2 táxi 2 arivo. Vai. Ati dawato ko. Arrivo, arrivo. Arrivo. 2 táxi 2. Oh, kakak. Masih tuan ni naranin. Masih tuan naun. Tsara be matara. Tsara be yan ya. Nanos, Mikola, di manjat sekali. Nyumba na yani. Nyumba na sini. Ya Pak Syarif. Ya Pak Syarif. Ya Pak Syarif. Ya Pak Syarif. Ya Pak. Di mana nih cukup? Desi tu kena rekam naki, sanggup bangtian kisah rekatan. Yuk. Hati nama cara ni je, jalan ni. 5.000. Ain. Hai. 2. Amin'izao mbola anatin'ny fanaovana vokatra tanteraka zany zay zao a. Ohatr'izao ny manodidina an'ity toerana izay anaovana fitsangatsanganana ity. Ada sinarai. Mama sinazara ni tera. Miftiana kun misaseh sinafara. Miftiana kun misaseh. Hai. Yetim kan kita kubah. Hai zaman naik kucing itu kok. Arif. Beta be. Beta be. Yen zat flori. Yen zat flori hai. Di mana mas nafa? Itu sekarang ini dia yang laksa. Kasi nafak di situ ya. Aku tak nak terus, nak hai. Ujinya tuh kok. Hari, hari bu.
Satu 10.000 baik. 210.000, 510.000.